Vonona ho aminareo mandrakariva riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy tompontsika. Ity zoma ity dia iarahantsika amin'ny fandiniana soratra masina. Salamo fa 7:10 andininy fa 5:100 hatramin'ny fa 2:100. Mitsangana iantso sy hanome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo: fanilony tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao, efa nianinao fa hitandrina amin'ny fitsipika ao marina ka nefaiko izany. Ampahoriana indrindra aho Jehovah, velomy aho araka ny teninao. Jehovah, aoka ane mba hankasitrahanao ny fanahy-tsitrapo ny vavako, ary ampianaro any fitsipika ao. Antenda ihany ny aiko mandrakariva, kanefa tsy manadino ny lalanao aho. Ny ratsy fanahy mametra-pandrika aningotra, kanefa tsy mania miala amin'ny didinao aho. Efa niraisiko lovako mandrakizay ny teny vavolombelonao, satria fifalian'ny foko izany. Apetrako ny foko ankatoy ny didinao, mandrakizay hatramin'ny farany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, mideranao tokoa izahay satria ianao irery no antonona ny fiderana. Mankalaza anao izahay satria feno hery ary be fitiavana ianao. Misaotra anao nanaitra anay tamin'ny torimasonay, ary tsy ny torimason'ny alina ihany fa ny torimasom-panahy koa, dia tsy namelanay ianao no tafandrimandry. Raha tsy nanara-dianao izahay, niara nandeha taminao izahay ka tonga eto an-tranonao amin'izao maraina izao. Ekeo ry tompony hanatrika anay amin'ny famindramponao ka mela ny fahadisoanay tsiraray avy. Ekeo koa ny hanatrika sy hitarika anay amin'ny fanahinao masina, iarahanay mandinika ny soratra masina, hitombonay amin'ny fahalalana marinanao, ary hanananay fiainana araka ny sitraponao misy kokoa hatrany. Mitary lalana ireo namanay tratraoriana, mba ho tahaka ny tantananao anay no hivimbinanao azy ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anjara antsika amin'izao tontolo andro ny 20 Jolay izao, ny Luka 7:17 hatramin'ny fa 2:50. Luka 7:17 hatramin'ny fa 2:50. Isika rehetra iara-maka izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: aronona ndrozy teny an-dalana izy, dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe: anaraka anao na iza alehanao. Fa hoy Jesosy taminy: ny amboalo manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa: manaraha. Fa hoy kosa izy: Tompoko, aoka aloha aho andehana ndraiko. Fa hoy Jesosy taminy: aoka ny maty andevina ny maty ao aminy, fa ianao kosa mandehana ka mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa: Tompoko, anaraka anao ihany aho, fa aoka aloha andeha hanao veloma ny ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy: tsy misy olona mitana fangatitariana ary mierika ka mendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ray masinao, manamasinana amin'ny fanamana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Handinika ny soratra masina izahay ry Tompo, ary fantatray fa ianao Tompo ny teny ihany no mahatakatra, mahafantatra, ary afaka hampita aminay ny tianao ambara. Koa amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mbola mitalao izahay. Tario hiara-mandeha aminao amin'ity fotoana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mpiara-mandinika soratra masina araka ny mofinaina androany, ny Luka 7:17 hatramin'ny fa 2:50. Luka 7:17 hatramin'ny fa 2:50. Izay mety ho fantatsika ary momba ny bokin'ny Luka. Tao miteny.
Doktery Luc ny mpanoratra dia mpitsabo mpanao fanafody hoy ny soratra masina mpahay tantara Luc jentilisa Luc tsy izy tsy jiosy izy ihany no hany tsy jiosy amin'ny mpanoratra ny soratra masina efa mahay mihitsy reto zanak'Andriamanitra reto mpahay tantara izy ary tena nanao fikarohana tsy ny amin'izay reny ny sofiny fotsiny fa niezaka nanadiady koa izy vao nanoratra ina koa oviana ny nanoratana ny boky manodidina ny taona 480 araka ny voalazan'ny mpandinika dia tokony ho ny fotoana ny voan'ny Paoly an-tranomaizina maro tsara fa araka ny voalazana amantsika tao dia tsy jiosy i Luc ary i Paoly no niara-dia tamin'ny voalohany tamin'ny resaka fitoriana ny filazantsara tsy nanatry maso ny momba ny Jesoa izy zany tsy niara-niaina tamin'i Jesoa izy zany nahatonga ny hoe fikarohana ny tantara no nandrafetany ny filazantsara izay eo ambany masontsika inona ny zavatra hitanao na voamarika eo tsaronao mampiavaka ny filazantsara ka ny Luc aza mamaky taratasy aloha inona ny hitanao na tsaronao hoe le ohatran'izao tena mampiavaka filazantsara ka ny Luc mandeha any amin'ny toko voalohany sika dia any amin'ny toko 420 samy zavatra mampiavaka ny soratra navelan'ny Luc ireo inona nitodika manoka tamin'ny olona voailika izy raha miteny hoe ny toko voalohany dia mijery isika ny firazanany Jesoa ny tantarany nahaterahany Jesoa inona ny mampiavaka an'io ny filazanany amin'ny Zakaria fahaterahany Jaona mpanao batisa izay raha mijery ny soramandry sika dia tsy hitantsika any amin'ny filazantsara hafa mampiavaka ny Luc mampiavaka ny Luc raha miteny hoe any amin'ny toko farany toko 420 dia ny tantara ny fitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty ny amin'ireo resaka tamin'ny roalahy andalana makany Emaosy izay no filazanany tantara ny tsanganan'i Jesoa tamin'ny maty dia mbola mampiavaka koa ny filazantsara ka ny Luc ny tetiarana efa nolazaina tamintsika ihany fa ny azy dia metsoro menoatra manomboka eo amin'ny Jesoa mifarana amin'ny Adama fa ny an'ny Matio dia manomboka eo amin'ny Abrahama makany amin'ny Jesoa Mario zay zany ny Luc zany tena hoe le maha-olona ny Jesoa mihitsy manomboka any amin'ny Adama ny Matio majiosy azy sy maizazy ny filazantsara ka Matio nosoratana ho an'ny Jiosy dia nanomboka teo amin'ilay teny fikasana fiantsona ny Abrahama ary mifarana any amin'ny Jesoa moa zany izay ilay tetiarana dia samy hafa tahaka izany dia ary sika hijery foto-kevitra vitsivitsy mampisongadina ny filazantsara araka ny Luc dia teboka 7 ny napetraka ao vakitsika isanisany avy voalohany Jesoa Kristy tsy manavaka Luc dia filazantsara natolotry ny jentilisa
ary atolotra ho an'ny jentilisa. Lioka mpanohatra dia jentilisa ary izay anoratana dia jentilisa. Tsy niteny moa sika vehivany antsaintsika ny hoe Théophile nanoratana ilay tian'Andriamanitra. Io zany dia fahafantarana hoe i Jesoa ny antso jentilisa anoratra ny filazantsara ary mitodika amin'ny jentilisa amin'ny filazantsara araka ny Lioka. Ny faharoa, Jesosy Kristy sy ny asa ny fanahy masina. Ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka dia misongadina ny asa ny fanahy masina. Ao amin'ny Matthieu raha nanambara ny amin'ny fahaterahan'i Jesoa ny filazantsara dia mitodika amin'ny Josefa manao hoe aza matahotra hampakatra ny Maria ho vadinao fa ny zazakibony dia avy amin'ny fanahy masina. Fa eto amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko voalohany andininy 5:30 dia izy no miteny amin'ny Maria ovakitsika manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo ny andininy 5:30 amin'ny anaran'ny Tompo alay anjely koa nanao taminy hoe ny fanahy masina ho tonga ao aminao ary isy herin'ny avo indrindra analoka anao, koa ny masina izay ateraka dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny toko voalohany dia efa tena ambarany Lioka fa asan'ny fanahy masina ny fahaterahany Jesoa. Fanahy masina ho tonga ao aminao. Ny toko fahefatra dia filazana ny nakana fanahy any Jesoa, nentin'ny fanahy ho any anefitra Jesoa. Toko fahefatra andininy 7:20 dia fanambaran'i Jesoa hoe ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko. Jesosy Kristy sy ny fanahy masina, ny fahaterahany, ny asany dia tsy nandeha irery fa niaraka tamin'ny fanahy masina hatrany hatrany. Ambarany filazantsara araka ny Lioka koa fa Jesosy Kristy dia tena olombelona. Nitomany izy raha niakatra ho an'i Jerosalema, nona izy arak'ilay toko fahefatra rehefa ny fahadianina izy tenona ary nivavaka izy. Olombelona nivavaka. Ao amin'ny toko 5:9-10. Reny ao anaty taratasy ireny ny référence dia hitantsika. Ny fahefatra, Jesosy Kristy dia tisy mangoraka. Ny tantaran'ilay Samaritana tsara fanahy ao amin'ny Lioka toko 10. Rehefa voaroba ny jiolahy ilay jiosy ndeha ho any Jerosalema hamonjy fanompoam-pivavahana ny andro firavoravona dia nandalo ny levita, nandalo ny mpisorona samy namela n'ilay tradoza teo. Ilay Samaritana kosa honena sy antra. Jesosy Kristy dia asehon'ny filazantsara araka ny Lioka fa be fitiavana sy mangoram-po. Ny amin'ny zanak'adala, raha ny adalan'ilay zaza nania dia efa hoe any ianao any, efa lany ny arenako rehetra fa ndany ianao mandeha amin'izay hafatesanao any. Fa nangoraka ao amin'ny fanoharan'io dia nangoraka Andriamanitra, nangoraka i Jesoa dia nandray ireo rehefa lany hery tamin'ny fahotana, ireo efa kotra hoy ny mpanao salamo, ireo reraka mangoram-po. Fa atao amin'ny filazantsara araka ny Lioka koa, Jesosy Kristy dia manao zava-dehibe ny finoana. Ilay vehivavy manantena nitaraina taminy ao amin'ny mpitondra tena Lioka toko 1:20. Fa ny mpanompon'ilay kapiteny hitantsika koa ao amin'ny toko 7:1 hatramin'ny 20. Ny finoan'ilay kapiteny nataon'ny Tompo ho zava-dehibe. Manao zava-dehibe ny finoana izy, manao zava-dehibe ny vavaka atao amin'ny finoana izy. Mifanohy ireo 5 sy 9. Nampianatra hivavaka ny Tompo
filazantsara araka ny matioa sy ny filazantsara araka ny likoa no misy ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hivavaka, manao zava-dehibe ny vavaka ny tompo. Tompo moa zany tsy nampianatra ny mpianany toriteny fa nampianatra ny mpianany hivavaka. Aona zany le sefaly. Tahoarisika manohy misy olona kosa ve mahay mitoriteny fa tsy mahay mivavaka? Tsy miaraka zany rehefa mahay mitoriteny ianao dia tokony hivavaka. Tahoarisika fa fito farany ny filazantsara kanlika dia ahitantsika ny Jesosy Kristy manao zava-dehibe ny vehivavy. Ny tantarany Marta sy Maria raha mijery ny soramandry isika dia tsy hitantsika any amin'ny filazantsara telo hafa fa any Luka manokana ny toko 7:1 hatramin'ny 7. Fa rehefa mamaky ny filazantsara kanlika koa isika dia mahita fa tena zava-dehibe aminy ny vehivavy. Fandinika mihitsy zany ty ho an'ny Dorcas ny filazantsara kanlika. Fandiniky ny eselike koa hoe zany ny fanomezan-danjan'i Jesosy, fanomezan-danja ataon'i Jesosy ho an'ny vehivavy. Ireo foto-kevitra lehibe izay azahoantsika vetivety ny filazantsara araka ny lika. Fa andeha isika androsa eo tao amin'ity anjara mofinainantsika ity. Raha mamaky izao anjara mofinaina izao isika dia inona ny tsara hoantsika avy hatrany? Inona ny zavatra ataon'i Jesosy? Miantsolona anaraka azy i Jesosy. Raha mamaky ny filazantsara araka ny lika isika hatramin'ny farany dia eto amin'ity toko 7 ity i Jesosy no manomboka ny lalany farany miakatra any Jerosalema. Eo izy zany dia mizotra ho any Jerosalema hatramin'ny farany. Ao izy no miteny hoe tsy maintsy hiaritra izy hoenjehan'ny Jiosy dia ho faty fa hitsangana. Averiny indroa atao amin'ny toko 7 zany efa nilazaina tamintsika tamin'ny alahady teo. Dia rehefa manaraka n'ilay toko 7 sika dia iny Jesosy mandeha miditra eo aloha ny tantaran'i Herôda hoe Jaona mpanao batisa efa nitapahako ny lohany fa iza indray olona anankiray io. Fa rehefa mandinika isika dia resaka eny an-dalana ty toko 7 ity. Mandeha izy dia miresaka amin'ny mpianatra dia mitohy amin'ny fiovantare dia nidina indray nitsabo an'ilay zazalahy demoniaka. Ilay hoy ny iray aman-dreniny hoe efa nentina teo amin'ny mpianatra ao izy fa tsy nahafaka azy ireo. Dia mandeha mandroso ihany i Jesosy. Eto amin'ity anjara mofinaintsika ity dia tena eny an-dalana i Jesosy. Hoy ny fiandohan'ny mofinaina manao hoe ahoana ny fiandohan'ny mofinainao? Ary noho ny nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nao tamin'i Jesosy hoe zany tena resaka an-dalana. Tsy nianina eo amin'ny toko 7:1 dia Jesosy miantso ny apôstôly 12 fa tsy nianina tamin'ny 12 sy ireo mpianatra be dehibe efa nanaraka i Jesosy fa eny an-dalana eny izy dia maninona? Mbola miantso olona ihany, mbola miantso olona ihany. Zay zany dia hevitra ngezabe atao anatin'ity anjara mofinainantsika androan'ity. Jesosy tompo tsy mitsahatra miantso olona. Efa be dehibe reto mpanaraka reto fa izy mbola miantso ihany. Dia indreto indray hevitra azo tsoahana avy amin'izao anjara mofinainantsika izao. Fa mialoha izany inona aloha ny voambolana voamarika ireo atao anatin'ity anjara mofinainantsika ity. Voamarika ireo fa manan-danja amin'ny fiainantsika kristianina. Inona? Voambolana. Manaraka. Dia inona koa manaraka?
zanak'olona zanak'olona tsy manana zay okaloha raisitsika daholo e tsisy diso zany manandanja zany misy ngezabe kosa hoe fanjakan'Andriamanitra inona koa eny ary efatra ireo ny voaraitsika vitsivitsy ireo fandao ho voasantsika ny hevitry ny teny ao anatin'io anjara mofinainantsika io misy hevitra fito napetraka mbola manan-karena ny tenin'Andriamanitra fa ireo no ifampizarantsika. Inona ny voalohany? Ao amin'ity soratra masina dia miresaka fanarahana. Voambolana hoe fanarahana dia mampatsiahy antsika ny kofehy sy ny fanjaitra. Ny manara-diny tompo zany dia toy ny kofehy manara-panjaitra ka izay nalehany no andehanana. Nareo mahita hoe nalehan'ny fanjaitra tsy alehan'ny kofehy? Izay tena izay mihitsy io voambolana io raha fitorina kofehy manara-panjaitra. Raha miara mandeha amin'ny tompo zany sika dia kofehy manara-panjaitra. Ery amin'ny fampiarana ery ahitantsika hevitra sary mahafinaritra ny amin'izany. Ny faharoa ao anatin'izao anjara mofinainantsika izao koa dia misy hevitry ny hoe fiantsoana. Tsy mitsahatra miantsolona anaraka azy ny tompo. Ny fiantsoana dia fanavahana arahan'ny fiombonana. Efa nresahantsika ny voambolana fototra ny amin'io. Fiantsoana dia milaza fanavahana nefa koa fiombonana aina. Raha miantso i Jesosy dia tsy hoe miantso anao fa mijanona eny ihany ianao, fa miantso izy mba anatony iombona aina, iombona asa, hiara-dalana, fiombonana. Fanavahana tao anatin'ny maro ianao raha nantsoina, tsy navelan'ny niara mipetraka teny amin'ny be dia be teny fa nantsony ianao, samy mandeha eny an-dalana. Fa voalaza ny soratra masina hoe ny anankiray, ny anankiray, ny anankiray. Hitanareo ve Jesosy rehefa nandeha teny an-dalana tsy hoe amin'ny lalana mangingina fa araka ny soratra masina dia inona foana ny hitantsika manodidina azy? Vahoaka be dia be. Kanefa ao anatin'izany dia maninona ny tompo? Ny anankiray, ny anankiray, ny anankiray. Izany moa dia fampianarana antsika mandrakariva hoe Jesosy dia manao zava-dehibe ny rehetra fa mijery ny tsirairay koa. Ny tsy fiantsonan'ny Zakaiosy eo amin'ny toko 7:10 midina faingana ao anatin'ny be dia be hitan'i Jesosy ry misy olona anankiray nantsony iny. Dia izay ny foto-kevitra ny amin'ny fiantsoana, fanavahana, arahana, fitiavana, fiombonana. Fiantsoana, fanavahana dia fiombonana. Ny Andriamanitra manavakavaka ve zany ny Andriamanitra ivavahantsika? Amin'ny fotoana ny tompo dia miantso ny rehetra tia izao tontolo izao fa ataony inona ny mino? Vonjeny mba tsy ho very izay rehetra mino. Ny fahafoizana ato amin'ity anjara mofinaintsika ity dia hita taratra ny fepetra ny fahafoizana amin'ny fanarahandi any Jesosy. Fahafoizana ny fahatretrehana. Tsy tako tsara moa izay andikanany hoe confort. Fa tena hoe mivoaka eny ankalamanjana mihitsy ny miaraka amin'i Jesosy, tsisy andrininy loha, tsisy trano e, aiza indray ny hipetraka. Mivoaka amin'ny trano misy jiro io ianao, mivoaka amin'ny trano misy rano mafana io ianao, mivoaka amin'ny trano misy lakozia io ianao. Ny azy zany tena tsisy lakozia, inona izany trano tsisy lakozia? Tsisy sakafo, tsisy sakafo, sa hoe tsy mandro any amin'ny hôtel foana.
sady tsisy trano zay ny filazana eto a tsy hoe metrano amin'izay tiako etranona fa za tsisy trano fahafoizana ny firaketa-po amin'ny zavatra samihafa zany dia fepetra anankiray a amin'izay te hiara-mandeha amin'ny tompo raha te hiara-mandeha amin'ny tompo ianao a dia efa dio ny raiki-po amin'ny zavatra amin'ny ao amin'ny tranonao amin'ny fombafomba amin'ny fianakaviana zay tsy hoe tsy tia tsy miraiki-po samihafa zany manaraka dia ny fahatokisana ao anatin'ity soratra masiny koa dia mitondra antsika ny tompo mba hatoky an'Andriamanitra hatoky an'i Jesoa ilay miantso hoe avianaraka na dia mafy aza ny fepetra dia vonona foana sika satria ny tompo ny miantso za matoky fa raha miantso moa ny tompo hoe ao amin'ny filazantsara Luka 5:7 mahafoy ray reny dia maninona ho izy azo mbola azo be deaibe ianao reny mpanompon'Andriamanitra manao missionnaire reny manana sika betsaka reny mpitandrina irany reny dia maninona mahafoy ny fianakaviana izy fa tongana izy ireo fiangonana no avany dia izay mahazo be deaibe izy ohatra telo izy ndray tapo fa tongana izy be deaibe ndray tapo aminy izay mila matoky ny tompo sika na dia mafy aza ny fepetra tadidinareo ilay manan-karena nataon'ny tompo hoe amidio ny fanananao omeo ho an'ny malahelo ary ndao manaraha dia tapina teo ny domy nanino niala tamin'ny alahelo lay mpanan-karena ny fepetra amin'ny fanarahany tompo indraindray dia tena mafy ary na isika fiangoana dia tsy mahazaka maninona koa ny atao an'izay zay te atao mariazy nefa raha tsy mpandray ho na katekomenina dia tsy zakatsika za ianao ve zanaky dada to dia idada no lazaina ho hitsodrano an'ilay mariazy ianao mbola tsy zanak'Andriamanitra tsy manaiky ny Jesoa ve dia hitsodrano ve Andriamanitra zany ange ny hevitrio ara-baiboly azonareo ve zanak'Andriamanitra ny tsofin'ny rano dia midira aloha zanak'Andriamanitra malalaka amin'ny fiangonana ny amin'izany fa indraindray ny saintsika ny tery dia maninona lazaintsika efa terena be ny fiangonana lalana malalaka tsy miaraka amin'ny tompo zany fa lalatery ndao ary matoky ny tompo na dia mafimavy aza ny fepetra amin'ny fanarahanty azy ny fomban-drazana resahana atao amin'ity soratra masiny koa ny fomban-drazana na ny fomba mahazatra antsika olombelona fotsiny ihany zava-dehibe amintsika zany hoe fandevenana zava-dehibe amintsika ireo fombafomba samihafa fa araka ity soratra masiny ity dia mifanandrina amin'ny enti-paharazana ny fiantson'ny tompo efa misy olona tson'ny tompo dia tsy maintsy misedra ny fitiavany ny fombafomba sy ny enti-paharazana izy io a tsy zakan'ny olona zay tena mpandalany ny enti-paharazana sy ny enti-pahazarana moa zany ao anatin'izay koa hoe za efa zatra tsy mivavaka zao a zany hivavaka za efa zatra tsy makany am-piangonana zao a zany anjary ho any am-piangonana za efa zatra manao an'ity zavatra ity nefa lizy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy ilaoza koa zany dia izay no hoe ialao ny fomban-drazana mifanandrina amin'ny fomban-drazana fiheverana manodidina ny fahafatesana fiheverana manodidina ny fianakaviana ny fiantsoan'i Jesoa anaraka azy fa rehefa manaraka ny Jesoa isika dia omeny fijery vaovao ny amin'ny atao hoe fahafatesana avelao ny maty andevina ny maty ao aminy fijery vaovao ny fahafatesana eo amin'ny fahafatesana indrindra no manomboka ny tena fiainana teo amin'ny fahafatesan'i Jesoa no tena nanolorany ny fiainana
omeny fijery vaovao isika, omeny fianakaviana vaovao isika, fijeriny amin'izany atao hoe fianakaviana izany. Dia ny fahaenina, fifidianana. Tsy hoe fifidianan'ny tompo fa isika misafidy anaradia ny tompo. Ilay no isafidy io ary tsy maintsy ataontsika mazava. Rehefa nisafidy isika dia izay ny lanitsika, anaradia ny tompo ianao dia mandeha arak'izay. Fa tsy misy izany hoe ianao no te hifidy azy, na koa hoe takizay tsy nifidy any Jesoa. Mila manao safidy entitra rehefa anaraka ny Jesoa. Andeha ianao, aza manao hoe anaraka anao ihany aho fa aloha andevina ndraiko, anaraka anao aoka aloha anao velomany any an-trano. Tsia, rehefa nisafidy dia misafidy entitra. Fampianarana izao anjara mofinainantsika izao koa ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona mamaly ny antson'ny tompo dia tsy maintsy hanao zava-dehibe ny fanjakan'Andriamanitra, ny fiainana ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra, ny fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra na ny fitoriana ny filazantsara. Atao lara-pahamehana mihoatra noho ny zavatra rehetra, ny fitoriana ny filazantsara. Ndao ary ampiaritsika izay foto-kevitra vitsivitsy ny loharantsika tao amin'ny anjara mofinaina izay. Ireo indray ny aoka fito. Voalohany, ilay hoe kofehy manara-panjaitra, izay alehan'i Jesosy no aoka andihanantsika ny fiainany no aoka fiainantsika. Jesosy dia nampianatra hoe za miara-mandeha aminareo ty eo amin'ny hazo fijaliana, ny tongotra anankiray efa tonga eo ary nefa koa ny tanjona dia ny fitsanganako amin'ny maty, fahavelomana mandrakizay. Tena nampianatra an'izany tsy nanafina i Jesosy. Ny fijaliana, fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana, tao endriky ny faharesena, fa ny fitsanganana izay mampiariary ny heriny sy ny fandresena. Izany no Jesosy arahintsika. Ny Jesosy izay nijaly, ilay Jesosy ilay nandresy hatramin'ny fahafatesana. Dia rehefa miara-mandeha amin'ny tompo izany isika dia vavolombelona izany lalana ny diavin'ny tompo izany amin'ny rehetra ataontsika. Izay alehan'i Jesosy no alehantsika, izay nataony mba ataontsika koa ny fiainany mba ho fiainantsika. Ny faharoa, raha miteny hoe fiantsona, fampiarana an'izany dia ny hoe aoka maly ny antson'ny tompo amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra isika. Aoka maly ny antson'ny tompo amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra isika. Na iza na rahoviana ninninona mitranga. Raha tambatra moa zany izy anankitelo eny an-dalana ilay voalohany, tramanjo ny faharoa, tena manana fifankatiavana na fifankazonam-po ny fahatelo, ninninona zavatra mitranga, na iza dia efa lio foana ny antson'ny tompo. Aoka hamaly ny antson'ny tompo mandrakariva isika ka anana fahasahiana, faharesen-dahatra iombom-piainana aminy. Ny fahatelo, aoka hafoy ny fahatretrehana, ny zavatra tiana mba hanompo an'Andriamanitra sy hanompo ny hafa isika. Hafoy izay zavatra eritreretinao hoe mahatretrika anao, mila vonona amin'izany ianao. Avelao izay rehetra manelingelina ny fifandraisanao amin'i Jesosy. Misy olona tena mahafoy torimaso no ny fijerena horonan-tsary, fa tsy mahafoy torimaso hamaky Baiboly sy hivavaka. Misy olona maharitory manao serasera amin'ny alalan'ny tambajotra, ora maharitra be, hatrany ray ora ary io ihany izy fa mbola eo teboka maitso. Fa tsy mahavita manao alim-bavaka. Endao hanao alim-bavaka, ifandray tsy tapaka amin'ny tompo mandritry ny alina.
nefany tsy tsarony fa eo an'loanyity izy dia maninona alombovoka zany tena tsy tsarony mihitsy hoe lasa ao amin'ny fifandraisana asa zay endriky ny fifandraisana taony ao ny fotoana mandritra ny alina dia manjary maninona amin'ny maso maraina mangana dia navonoan'ny vadinao nga ianao nefa itiany namonao an'ilay maso zay ry havana zay ilay anankiray tena hoe zay rehetra manelingelina amin'ny fifandraisantsika amin'i Jesoa dia aoka mpandeferina hialana ataovy larana voalohany foana ny tompo ny manaraka dia aoka atoky sy ino isika zay ilay hoe fahatokisana ny tompo tao anatin'izao mofinainy izao aoka atoky sy ino isika rehefa miara-mandeha amin'ny tompo ilay tantara kely anankiray manao hoe raha nandeha tora-pasika Jesoa sy ny olona anankiray dia nijeren'ilay olona fa tamin'ny fotoana anankiray dia dia tongotr'olona mamindra anankiray fotsiny sisa nandeha dia nanontany izy hoe fa ahoana ny dia tongotra anankiray fotsiny sarotra io lalana io dia nitrotroko ianao tamin'io zay matoky ny tompo tsy manary ianao an-dalana izany ny tompo tsy manary ianao an-dalana ny tompo rehefa miara-mandeha aminy ianao tompo tsy manary ianao an-dalana tsy afaka ianao dia trotrony reraka ianao dia entiny ny manaraka dia ny hoe ajanony ireny fombafomba mba handalananao tsy ara-mandeha amin'ny Jesoa misy rehefa mandeha miaraka amin'ny tompo isika manolo tena isika io fa eo an'loantsika ny fombafomba dia mierikerika visy havarana amin'izay ahoana io nefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny tompo ajanony ireny zao vanim-potoana andririny izao dia ahitantsika olona manineny an-dalana manao ny famorana fantatsika ny zotra nyreny tatsy taroa izy aloha ny ala tamin'ny fatokisana ny tompo misy ny zanaky ny fiangonana dia tonga atao batisa ny zaza fa maninona mbola entiny inona sangana nahary antaningeny olona fa manana tsy esorina ny volony izazy io marary iny izy raha vo esorina io izy miteny an'izany zany io nyko le ono io zany izy ozy ny masina ve sa ho izy le fombafomba fotsiny miala amin'ny fahatokinan'Andriamanitra matoky iny sangananahary sa matoky an'ilay olona ny teny fa ny batisa dia tena fandraisana ny famelan-keloka fahasitranana izany zay dia azavaina ao anatin'ny dinika batisa zany zavatra izany fa ndrendray moa zay moa anjaran'ny fiangonana no miteny fa ny olona ndrendray tsy manaraka ihany mbola tsy tonga amin'ilay finoana izy lay tsy fahatokiana mbola ao ihany sao dia marary atao batisa fa tsy esorina io sao dia marary fa mbola betsaka izany ankehitriny mbola misy ary tsy vitsy dia hita izantsika ny olona izany aoka avaozina isan'andro eny am-pandehanana ny fanapa-kevitra era-mandeha amin'i Jesoa voalaza teo hoe ny tompo dia miantso antsika amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra avaozy isan'andro ny fanoloran-tenantsika amin'ny tompo efa voaresaka teo zany isan'andro eny am-pandehanana le perikopa dia manao hoe rehefa nandeha izy dia tsy vitany hoe isan'andro vao mifo zany ianao fa eny am-pandehanana ianao dia tompo manolo tena ho anao tompo avaoziko ny fanoloran-tenako eo amin'ny braonao ianao dia manavao fanoloran-tena naiza misy ianao eny ao an-dakozia ianao itetika karoty dia tompo avaoziko ny fanoloran-tenako fa zany tsy tenenina mamafo karoty tompo fa ianao mihitsy zany tena hoe velona amin'izany fanoloran-tena tsy tapaka izany ny farany omeo lanja ny asa fanompoana ilay hoe fanjakan'Andriamanitra ianao kosa mandehana mitoriny fanjakan'Andriamanitra omeo lanja ny asa fanompoana mihoatra amin'ny zavatra rehetra ka trio ataovy lahara-pahamehana tanterao amin'ny joto sy ampifaliana ny fanompoana an'Andriamanitra zay ny tenin'ny tompo amin'ilay te handevina indrainy hoe ianao kosa mandehana
ka mitory ny fanjakan'Andriamanitra. Reo ariavana tamin'ity an'ity dia nametraka isika foto-kevitra 7 misongadina ho an'ny filazantsara ka ny liko ny misy ny anjara mofinainantsika teo amin'ny fahatelo dia nametraka isika hevitra 7 ahazo loharana tao anatin'izao anjara mofinainantsika izao ary eo amin'ny fahaefatra dia nametraka isika fitaomana na fampiarana misa 7 avy amin'ity mofinaina ity. Ampahirezana trantsika farafahakeliny mba ny anankiray amin'ny fampiarana dia ho tonga fiainanao vokatra ny fandiniana soratra masina tamin'izao anio izao. Ohatra raha ianao zao ny hoe mandinika ireo fampiarana 7 dia inona tamin'ireo reny mbola tsy niainanao mihitsy dia mba ihany zany manomboka amin'ity anio ity. Izay ilay hoe fampiarana. Ivavaka isika riavana. Tompo misaotra noho ny fitiavanao namelanay manoloana ny soratra masina tamin'izao maraina izao ary nitarika anay atakatra ny hevitra zany. Manan-karena ny soratra masina izay nomena ho anay ary isan'andro dia tianao izahay hitombo amin'ny fahalalana marina ny sitraponao ary hitombo hatrany hatrany koa amin'ny fiainana ny sitraponao. Omeo anay ny fanahy masina mba ahafahanay mandihy ny lalanao Jesoa ary manantena ny fandresena farany dia ny fitsanganany tena maty ho amin'ny fiainana mandrakizay arak'izay efa nampianarinao ny mpianatra nanaradianao tao amin'izao Luka 7 izao. Omeo anay ny fanahy masina mba ahafahanay mamaly ny antsonao amin'ny fotoana rehetra amin'ny toe-javatra rehetra na ho atokantrano miaraka amin'ny fianakaviana izahay na zoim-pahoriana izahay na eny an-dalambe izahay tahaka ireo anankitelo izay nifanena taminao araka ity mofinaina ity. Meo anay ny fanahy masina mba ahafahanay mamola tena ka tsy haina pahazarana amin'izay mety ho fahatretrehanay ho atokantrano ho fampiana fa ataovy mahay ny zavatra rehetra izahay noho ny aminao Jesoa Kristy. Apetraka eo am-pelatananao ka mba hotarianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny fiainanay atokisino anao hatrany ao anatin'ireo fepetra mety ho mafy amin'ny fanarahandianao eny atoky anao koa fa amin'ny lalan-tsarotra izay rahanay mandeha aminao dia mitondra anay ianao ary apetraka eo aminao Tompo ny fampianaranao anay ny fitarianao anay andaza rehetra mety ho fombafomba manelingelina ny fiarahanay aminao dia inonay koa fa ianao dia anavao isan'andro ny fiantsonao anay mba hahafahanay tsy hitsahatra hiara-mandeha aminao. Tompo ampio izahay fa te hiasa amin'joto ampifaliana eo amin'ny fanompoana izay efa nifidiananao anay amin'ny fiaraha-mivavaka amin'ny anjara fanompoana manokana mampiandry mandekona makatekista mampitoroteny amin'izay naloranay tena koa amin'ireo rehetra ireo Tompo dia ataovy hitakatray fa tsy mameranay ho irery ianao ary te aneo anay ho vavolombelonao eo amin'ny fiainanay andavanandro. Tsarovy ary ny fiainanay andavanandro ara-pahasalamana ara-kasa fivelomana ny ara-pianakaviana tsarovy koa ny firenenay ary azadoninao ny fiangonanao indrindra ity fitandremana misy anay ity mba ho ampaherezinao tsiraviravy tanana ny fiangonana andreandreo asa maro mba ho ampiombononao amin'ny fiantsona masina andray isan'andro ny teny hoe andeha anaraka ka amaly izany tsy misy fepetra dia kambanay nivavaka amin'ny anam-pianarin'ny Tompo manao hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho takany ny an-danitra meo anay an'io izay anasahazao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny jodra ny tononona amin'ny anaran'ny Tompo.
ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny tenanareo sy ny ainareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.